Ie, vita moa zany amin'izao amin'ny sivy mahery zao ny première comparution ny madame Sandra Malala Marie Michel. Araka ny teneny tamaraina moa izay tsy nahafantatra hoe inona marina moa zany ny antony akarana fitsarana fa vao teo izay no nahafantatra an'ilay izy. Rehefa niditra tao amin'ny bureau-ny magistrat instructeur moa izay dia sanganena ihany satria par imprudence angambany vao niditra izay dia efa hitanay ilay mandat de dépôt signé. Izany hoe alohan'ilay fampitorana, alohan'ilay première comparution dia efa fantatray fa mandat de dépôt i madame le ministre. Eto izay dia mahita aloha hoe efa sens unique ilay izy. Dia ny fiampangana azy moa zany dia ny hoe atteinte à la sûreté de l'État ho ampangaina ho nanao financement nanome vola olona maromaro mba hanakorotana tamin'ny volana febroary 2025 tamin'ny octobre 2025. Mandat de dépôt moa zany izy izay manaiky ny décision fitsarana ary anao voie de recours izay voalazam-banana manao opposition izay rapitso. Kanefa kosa tiany marina anatin'ity procédure ity dia misy zavatra tsy narahana ary anisan'izany ny principe du contradictoire sy ny droit à la défense. Principe du contradictoire satria vao natao le levée d'immunité dia tsy natsony izy, tsy afaka niaro teny izy fa dia natao à sens unique. Ohatr'izay koa ilay enquête rehetrarehetra nandeha tant au niveau ny police économique tant au niveau ny brigade criminelle. Ilay brigade criminelle moa zany fantatsika fa dia hoe rétention arbitraire, détention arbitraire no nanaovana azy. Ka aminay averinay manaiky izay le décision fitsarana fa misy violation grave any droit à la défense, principe du contradictoire ary izay moa zany anjaranay mpisolom-bava hoe anatin'ny procédure judiciaire mba hampanaraka an'izay procédure izay mba tsy hisian'ny sens unique. Nefa araka ny teneny teo hoe rehefa vao niditra tao amin'ny bureau-ny magistrat instructeur izay dia efa nahita an'ilay mandat de dépôt. Ka anjarantsika angamba ampiasaina hoe à sens unique ve ilay izy sa contradictoire. Zay angamba. Anapiko kely an'izay teo ampanaovana an'ilay première comparution izay no nahalala hoe atteinte à la sûreté de l'État no hanenjehana anazy. Teo izay vao nahalala mahagaga ihany zany zavatra zany. Nefa izay fa firy andro tao amin'ny BC tsy natao enquête momba an'izany. Ray zany zay. Manaraka an'izay dia hita fa tena bafo tanteraka mihitsy ny lalàna misy. Zay voalazany namako teo zay dia tsisy hoe enquête mikasika ny élément matériel le anenjehana anay raha atsy aty amin'ny cour suprême zay vao malala hoe zao raha ny enquête rehetrarehetra natao dia tsy nahitana taratra an'izay zay hoe fandikana ara-matériel zay. Noho izany moa zay dia manana voie de recours zay anao ny opposition izay omeny lalàna ho ataonay ho an'ny olona iarovanay. Dia zay zany mikasika ny raharaha zay anenjehana any madame Marie Michel mikasika ny atao hoe atteinte à la sûreté de l'État. Misaotra tompoko.